mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanaraba tsika lerako malalatra ry dia alakamisy fa 7 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokyny apokalipsy toko 20, apokalipsy toko 20, andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy hatramin'ny toko 13, andininy voalohany. Apokalipsy toko 20, andininy 13 ka hatramin'ny toko 13, andininy voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa hitalaitravana fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena elatra roa any voromahery lehibe andinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitehirizana azy fetrandro iray izy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy mba hindaosiny rika izy. Nefa ny tany namonjy ilay vehivavy fa ny vavany tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tesitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy ary mitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity apokalipsy toko 20 ity dia betsaka ireo izay ataontsika hoe mpivaofy ny testamenta vaovao, indrindra mpivaofy ny bokin'ny apokalipsy no samy manana ny fomba fijeriny. Iza le vehivavy izay resahana eto, izy antsika amin'ny toko 20, mitafy ny masoandro, vehivavy izay ny volana eo ambanin'ny tongony, manao misy satro-boninahitra kintana 12 eo amin'ny lohany. Iza io vehivavy io izay niteraka ilay mihetsy-jaza ary teraka ilay zazalahy. Betsaka ireo mpivaofy fiteny, misy manao hoe ny zanak'Israely io, ny fireneny Israely io. Misy manao hoe ny fiangonana io. Betsaka ireo izay mpivaofy ilay misy manao hoe Maria io, Maria renin'i Jesosy io. Ny ironany maro anefa dia tsy ny fiangonana loatra, satria raha ohatra ka ny fiangonana ilay izy dia ka tsisy adikevitra aloha fa ilay zaza resahana eto dia Jesosy, ilay zazalahy resahana eto dia Jesosy. Jesosy tsy nivoaka avao anatin'ny fiangonana fa ny fiangonana no nivoaka avao amin'ny Jesosy. Noho izany dia tsy ho ny fiangonana mihitsy ity vehivavy izay aseho izy. Ny ombonany rehetra dia ny hoe ny fireneny Israely, ny zanak'Israely, satria eo ilay hoe kintana 12 ity vehivavy ity izay nanomeny ny potra avao amin'ny fireneny Israely, avao amin'ny araky ny teny faminaniana ny bokin'ny Isaia 1:20 hoe avy amin'ny potra avy amin'ny fototra Jesosy. Na izany anefa dia tsy mora loatra ny mamantatra ny hevitry ny apokalipsy toko 20, toko 13 ary toko 14. Tsy mazava ny toko 13 raha tsy mazava ny toko 20 ary ny toko 20 tsy mazava raha tsy tonga hatrany amin'ny 14, satria tantara raha ihany ny toko 20, toko 13, toko 14 dia mifanazava izy ireo. Ka mba hampazava azy dia andeha no tompo maso fohy aloha isika mikasika ny toko 20, mikasika ny toko 13, mikasika ny toko 14. Hotsika hoe boky ny apokalipsy dia boky miafina, boky codé zany. Boky codé tsy hoe mba tsy ho haitsika vakiana, fa boky codé na boky miafina satria ny nanoratana azy dia tao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjehana ny fivavahana kristiana. Ity toko 20, toko 13, toko 14 ity ary dia azo lazaina ho ivon'ny boky ny apokalipsy mihitsy. Eo amin'ity toko 20, toko 13, toko 14 ity mihitsy no manazava ny apokalipsy manontolo ary azo lazaina ho mamitina mihitsy aza
ny fiainana ataontsika hoe nitranga amin'ny hoavy, nitranga amin'ny ankehitriny sy nitranga amin'ny hoavy, raha tsy nitranga tany aloha ary de hita am'ty toko faharoa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo fa efatra ambin'ny folo ity. Fa raha ohatra zay ka manazava azy io dia raha mijery mamerina mamaky ny toko roa ambin'ny folo, toko telo ambin'ny folo, toko ambin'ny folo de zao hoy ny filazan'ny andininy voalohany, hoy ny filazan'ny tapany voalohany any ambony manao hoe misy famantarana hafa koa dia misy karazana famantarana fito moa zany fa ty ny famantarana voalohany, misy famantarana lehibe tany an-danitra fa ity ny famantarana anankiray toy izy manao hoe nisy nisy amin'ny andininy faefatra dia tany an-danitra de indro nisy dragona mena lehibe manando fito sy tandroka folo. Zay zany no asehony voalohany eo ankilany misy le vehivavy mihetsy-jaza iteraka. Ny tsiombonan'ny olona hoe Mario de satria Marie tsy nihetsy-jaza tsy zay loatra. De misaraky tsy mametraka ny Marie koa ny mpadika ny soatra masina. Fa eo zany misy vehivavy zay hiteraka zazalahy. Ary dia miandry eo ilay dragona izay dragona mena ary manana loha fito, misy tandroka folo ary misy diadema fito amin'ny lohany. Jereo tsara mahasamy hafa azy. Ilay vehivavy hiteraka dia misy satroboninahitra na couronne, hoy ny teny amin'ny teny mahazatra ny teny grika dia nataony hoe Stefanas le izy, Stefanas zany hoe couronne. Ny am'ilay vehivavy dia Stefanas zany hoe couronne ny eo amin'ny lohany. Fa ny am'ilay biby dragona mena aloha kosa dia diadema ny eo amin'ny lohany. Ary ato amin'ny bokin'ny apokalipsiany no misy diadema. Eo ihany no voalaza ny teny hoe diadema, satroboninahitra foana no ampiasaina any amin'ny soratra masina hafa hoe Stefanas milaza satroboninahitra. Fa eto ihany no mampiasa ny voambolana antsoina hoe diadema zay avy amin'ny teny grika hoe diadema. Dia ny diadema zany dia izy manao hoe hita eo amin'ilay dragona mena izay misy diadema fito amin'ny lohany. Mazava ho azy ny dikan'ny teny hoe diadema sy ny dikan'ny teny hoe Stefanas de mifanakaiky saingy misy mahasamy hafa azy ho resahantsika rehefa ao aoriana kely. Fa ilay dragona mena io zany dia niandry ny ahaterahan'ilay zaza hitelina ilay zaza teraka. Kanjo voateraka le zaza de nakarina le zalahy zany de nakarina tany an-danitra tany amin'Andriamanitra. Ary lay vehivavy kosa dia nampanosirina tany anefitra nandritry ny 12 volana. 12 volana na 1,300 andro na andro ray andro ray fetrandro ray fetrandro roa fetrandro telo sy sasaky ny fetrandro telo taona sy tapany zany. Mbola resahantsika koa ny hevitra io rehefa avy eo. Dia inona no nitranga hitan'ilay dragona zany fa tsy hafananona iny izy dia tonga kosa ny arkanjely Mikaela, ny arkanjely Mikaela zay niady tamin'ity dragona ity, niady tamin'ity dragona ity ary nanjera azy taty amin'ny tany. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy izy tsika teo dia tsy nahazo ilay vehivavy izy dia namony kosa indray ny taranaky ny vehivavy. Atreo lay mofinaina. Fa ny toy ny mito amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo tsika de izao eo zany ilay dragona mena aloha izay misy diadema fito amin'ny lohany ary manana tandroka folo izy. Dia aveo io dragona io zany dia nanome fahefana ary nisy biby dia anankiray izy, biby bête, nisy biby amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo, nisy biby indray niakatra avy any amin'ny ranomasina izay misy loha fito sy tandroka folo ary misy diadema. Misy diadema folo. Io fa lay dragona mena zany dia nanome fahefana ilay bibidia zay nivoaka avy anaty ranomasina. Ary io bibidia io dia maratra, efa maratra mafy io bibidia io ary amin'ny andininy faharoa dia bibidia tahaka ny léoparda
ny tongony tahaka ny bera ary izy dia efa maratra saika efa nahafaty azy andininy fahatelo. Dia akoatran'io dia misy ndray ilay bibidia fahatelo, lay bibidia fahatelo amin'ny andininy varaika ambin'ny folo, ary nisy bibidia iray koa niakatra avy amin'ny tany. Eo zany a lay dragona mena, dia eo a lay bibidia niala avy anaty ranomasina, ary eo lay bibidia avy amin'ny tany. Samy hafa reo raha ohatra ka mamaky tsara tsika. Misy telo zany eo, lay dragona mena aloha, lay bibidia efa maratra avy any anaty ranomasina, ary lay bibidia avy amin'ny tany. Izy reo, iza reo vehivavy, iza lay vehivavy, iza lay zaza, inona ny dikan'ny izany rehetra zany ao amin'ny boky ny apokalipsy. Ohatsika hoe tsy de mora manakatra lay izy, indrindra ny boky ny apokalipsy tsy mora vakina amin'ny lafiny amin'ny fotoana sasany. Fa raha toka mamakafaka ampiarahina am'ireo tarehimarika isan-karazany, ampiarahina am'ireo fetrandro isan-karazany, dia mazava ihany lay ary mora raisina ihany ity apokalipsy toko 12, toko 13, toko 14 ity. Fantatsika fa ny devoly a izay ilay dragona zany, zay sehon'ilay dragona mena dia ny devoly izay niady tamin'ny arkanjely Mikaela. Ny mpivaofy sasany, indrindra ny mpivaofy avao amin'ny havana katolika romanina, dia ny mpivaofy amin'ny exégète katolika romanina zany, dia miombona amin'ny hoe lay vehivavy a nahoana no vonoiny lay dragona mena, lay vehivavy a, lay zanak'ilay vehivavy a, de tsy afatsy akory fa izao izy manao hoe mahadevoly ny devoly a, de izao izy zay tsy nakasitraka ny antsoina hoe procréation, tsy nakasitraka ny fahaterahany ny faharinana ataon'Andriamanitra momba ny olombelona. Ny devoly mantsy hoy ny eviteny katolika maro, exégète katolika maro, de ny hoe ny devoly mantsy dia anjely, fantatsika rehetra zany. Ny devoly tahaka ny anjely rehetra ihany, anjely zay voary zany, ka zavatra noharian'Andriamanitra, créé zany, atao anatin'ny créature, atao anatin'ny voary, noharian'Andriamanitra ny devoly, satria anjely izy. Fa saingy fantatsika fa ny anjely dia tsy miteraka. Ny anjely zany a dia tsy misy tsy manao procréation. Fa ny olombelona kosa zay noharian'Andriamanitra, de izao nataon'Andriamanitra niteraka. Ary zay mahatonga ny hoe ireo mpivaofy katolika manao hoe nahatonga ny devoly tezitra ka nivadika tamin'Andriamanitra, de ny Andriamanitra nahary ny olombelona ary nanome ny olombelona ny fahefana mba hiteraka sy hitombo izay tsy nanana ny devoly, ka nahavelom-pelonana ny devoly, ka nahatonga azy te hamono ny olombelona, te hamono ny fiterahana zany tao amin'ny olombelona. Zany hoe te handringana ny olombelona, ary io no nahatonga ny fivadihana tamin'Andriamanitra. Ny alina ny planin'Andriamanitra, ny alina ny olombelona izy, ary dia te hamono ny olombelona nivadika tamin'Andriamanitra. Ary zay nahatonga ny Mikaela namono niady tamin'ny ny fanahy moa tsy maty ny devoly satria fanahy izy, anjely izy, dia tsy maty saingy resin'ny anjely Mikaela izy, ary navalina taty amin'ny tany, ary mbola nandripaka ny olombelona ihany. Zay ny heviteny katolika. Raha fotoana antsika manapetra dia tsy afaka mivalampina loatra amin'ny Cyprien sika. Fa izao ary ohatsika manao hoe iza lay dragona mena aloha. Lay dragona mena aloha de tsy afatsy akory fa sarin'ny Satana, sarin'ny Satana. Ary raha ohatra ka milaza ny Satana zany, tsika miteny hoe manao hoe ao amin'ny bokin'ny apokalipsy io de misy dikany avokoa ny isa. Ary jereo tsara fa ny isa telo de milaza ny trinité, milaza n'Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ary Andriamanitra fanahy. De jereo tsara lay sary fa aty amin'ny voalohany de misy dragona mena aloha hitatsika amin'ny andininy toko 12, andininy 13, indro nisy dragona mena lehibe manandro 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Izy io zany io lay tany an-danitra, io lay famatahana lehibe, io lay tany an-danitra. Dia avy eo izy io dia misy biby anankiroa zay nomeny fahefana, de izao zany lay fahefana
lay biby avy anaty ranomasina, lay biby avy aty anaty tany, mipotra avy taty amy tany. Raha zahena zany de zao fisandohana avy atrany eo. Lay isa telo sy ilay biby anankiroa miampy an'ilay dragona mena dia efa fisandohana avy atrany. Fisandohana n'izy io, fisandohana an'Andriamanitra. Ilay dragona mena zany dia misandoka an'Andriamanitra. Misandoka an'Andriamanitra. Zay ny dikan'le teo hoe manana diademy izy. Rehefa miteny hoe diademy ianao dia milaza fahefana, milaza fahefana mitondra, milaza fahefana mitantana, ataontsika hoe autorité na pouvoir de gouverner, zany hoe fahefana na afaka mitondra, afaka manapaka, ary de tsy afa-tsy akory fa ny fahefan'Andriamanitra. Nosandohany ty dragona mena izay misy diadema ity. Misandoka ho Andriamanitra zany eto ilay dragona mena. Ary ny faharoa de zao io dragona mena io dia nandefa an'lay bibidia zay avy anaty ranomasina. Le bibidia avy anaty ranomasina dia maratra. Io ndray le bibidia avy anaty ranomasina io ndray misandoka ho Jesoa. Azadoroana fa hotsika manao hoe trinité dia misandoka ho Jesoa ndray lay bibidia avy any anaty ranomasina. Dia hitatsika fa izy manao hoe ranomasina manana tandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10. Eo ilay bibidia io zany de tsy afa-tsy akory fa lay avy anaty ranomasina misandoka an Jesoa. Ary ny fahatelo dia misy ndray 1:10 hitako indro nisy bibidia ihany koa niakatra avy tamin'ny tany. Izy io lay faux prophète, io lay mpampianatra zavatra diso. Ary io mpampianatra zavatra diso io hitatsika mifanazava ny Apocalypse 3:20, 2:4, raha vakitsika ny Apocalypse 3:20, 2:4 dia manazava ilay fivadiana, ilay fisandohana, lay mpampianatra diso zany. Amin'ny Apocalypse lay mpisandoka, izy moa zany io zany dia lay mpampianatra diso. Izay lay dragona, lay bibidia izay fahatelo io zany, faharoa io hitatsika amin'ny 1:20 dia mitaonany olona iankohoka na hidera na hanao sary iondrika am'lay bibidia voalohany. Lay bibidia faharoa zany dia tsy hoe manana fisina manokana izy fa mitaona ny olona hitodika am'lay bibidia voalohany mba iankohoka eo amin'ny sariny, ary manao famantarana lehibe mihitsy ity bibidia faharoa ity, le bibidia avy amin'ny tany zany. Zay mampampianatra zavatra diso azy, zay mpampianatra saingy mpampianatra mitaona ny hafa, mitaona ny olona eto ambony tany iankohoka am'lay bibidia zay maratra. Hotsika manao hoe lay bibidia mivoaka avy anaty ranomasina maratra dia misandoka ho Jesoa. Inona moa le hoe ratra io? Tahaka ny Jesoa naratra tao amin'ny hazo fijaliana nandara dia misandoka ho Jesoa zany le bibidia faharoa. Le bibidia voalohany avy anaty ranomasina, fa le bibidia faharoa kosa dia misandoka ho fanahy masina. Ny fanahy masina amin'ny mpampianatra. Ny fanahy masina no mitaona ny olona hidera an Jesoa. Fa eto kosa indray le bibidia faharoa dia mitaona ny olona hitodika any am'le bibidia voalohany. De fantatsika fa fisandohana tsotra fotsiny zao zany io. Lay dragona mena misandoka ao Andriamanitra. Ary lay dragona mena nefany nanome fahefana n'lay bibidia voalohany avy anaty ranomasina maratra, toy ny hoe Andriamanitra nanome fahefana an Jesoa. Ary lay bibidia faharoa dia misandoka ho fanahy masina zay, mitaona ny olona mba hitodika any am'lay bibidia voalohany, tahaka ny hoe ny fanahy masina mitaona ny olona hitodika ao am Jesoa. De fisandohana fotsiny zao io. Ary lay isa hoe na nelanelana io zany tsy niaraka nisy akory, fa raha mijery tsara lay tantaritsika dia tsy niaraka nisy akory izy, fa voataniso foana lay hoe telo taona sy tapany. Amin'ny fotoana sasany de teneniny hoe 20 sy 200 andro, na avany am'lay dragona mena, na avy aty am'lay bibidia
niakatra avy anaty ranomasina na le bibidia avy aty amin'ny tany de misy elanelany foana mampiasa ny teny hoe telo taona sy tapany. Inona moa le telo taona sy tapany? Ny telo taona sy tapany raha jerena de zao fotoana zay nandalovan'i Jesoa, ny fotoana zay fotoana nanompon'i Jesoa niarahany tamin'ny mpianatra, zay io telo taona sy tapany io. Zay mahatonga antsika manao hoe hita ao anatiny ty apokalipsy toko 4:20, toko 7:20, toko 4:20 ty lay fisandohana, zany hoe lay fiezahan'lay ratsy handrakotra na hanafoana ny finoana an'Andriamanitra Bahary, ny finoana an' Jesoa ho mpamonjy ary ny finoana ny fanamasina ho mpampianatra. Ity ny asan'lay aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy zany fa any aparany any de zao tonga lay ratsy ary am'izao ankehitriny zao ara de zao hanao zay ahafoana ny finoan'ny olona n'Andriamanitra ray, ahafoana ny finoan'ny olona n'Andriamanitra zanaka mpamonjy, ary anao zay ahafoana ny finoan'ny olona an'lay fanamasina mpampianatra. Ary hitarika ny olona ino Andriamanitra tsy izy isan-karazany. Dia ny tanjon'ny devoly zany de zao manao zay tsy ahitantsika intsony an'Andriamanitra ho mpahary anan'i Jesoa ary indrindra ny fanamasina. Mazava tsara hoy ny andininy fa ary ny fomba fiasany de mazava, hitatsika amin'ny toko 7:20, andininy 8:20. Hoy izy aoka izay manatsaina hanisanisan'ny bibidia fa nisan'ny olona zany 680 no isany. Tsy ny hoe isany amarony fa mariky lay bibidia izy io, lay bibidia avy amin'ny tany io, lay mpampianatra diso io zany. Io lay mpisandoka ny fanamasina, io dia mitondra isa 680. Inona moa le hoe 680? Efa trasantsika tamin'ny zavany apokalipsy tsika manao hoe ny isa 7 de isa masina, ny isa 3 de isan'Andriamanitra. Nahoana moa ny masina ny 7 hoe? Nahoana ny masina ny 7 ary miverimberina? Raha mamaky tsara ny bokin'ny Genesis tsika de inona moa no mitranga? Ny mitranga de zao la 680 aloha dia misy telo, miverina intelo la enina miverina intelo. Ny enina de zao latsaky ny 7, latsaky ny 7 la enina, zany hoe tsy masina, sady tsy telo ny tsy 7, zany hoe misy fisandohana zany la 680 misandoka ho Andriamanitra. Zay le hoe intelo miverina lay indisy teo la isa enina, le ny enina ho tsika milaza imperfection, kanefa milaza tsy fahatanterahana miverina intelo. Fa nahoana ary imperfection no asehon'la isa enina? De miverina ny bokin'ny Genesis tsika, ny bokin'ny Genesis any de manazava fa tamin'ny andro fahaenina no nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Ary rehefa nisy ny olombelona de nitsodrahan'ny olombelona Andriamanitra mba ho maro isa, mba hiteraka, nitsodrahan'ny olombelona Andriamanitra mba hivelona, mba hisakafo, toy ny hoe ny andro fahaenina de nahaterahan'ny olombelona, nisin'ny naovan'Andriamanitra ny olombelona sy nanomezan'Andriamanitra fahefanany olombelona hifaly eto ambonin'ny tany, hisakafo, hanao trano, mba hifaly. Zay ny andro fahaenina. Tsy nahary ny olombelona fotsiny Andriamanitra, fa nitsodrahan'ny olombelona, nanome olombelona ny fahefana hifaly amin'ny sakafo, amin'ny zavaboary, amin'ny asan'ny tanany. Fa izao nefa ny enina tamin'ny andro fahaenina de nampian'Andriamanitra anankiray. Inona le anankiray? Le andro anankiray dia zay ny nahafafito azy, zay ny nahafito azy. Zay mahatonga ny hoe tamin'ny andro fahafito lay enina ny ampiray dia ilay ray io le Andriamanitra, io lay Andriamanitra. Ny enina miampiray dia zay le hoe fitsarana, ka le 7 zany de milaza fiadanana, satria olombelona enina miampiray Andriamanitra, de zay mahatonga an'le 7 lay fahafenon'ny fitsarana, fiadanana. Ka ny 7 de manambarany hoe mahamasina an'lay 7 dia lay isa izay ny fanenan'ny olombelona, fandraisan'ny olombelona n'Andriamanitra.
ny fito izao manao hoe lay olombelona izay nomen'andriamanitra tsodrano iny de zao rehefa miara-monina amin'andriamanitra rehefa tsy misaraka n'lay ray lay isa ray zany lay dika andriamanitra de zao tonga am'lay fiadanana lay fitsaharana lay fifaliana zay mahatonga an'le hoe fito isa masina fa ino nataony devoly ny ataony devoly de zao manaisotra le ray ka mahatonga an'lay fito ho lasa enina rehefa esorina ary le isa ray lay fito io ka eny esorina anankiray de lasa enina de lasa inona sisa le olona lasa olombelona nofo tsy misy andriamanitra de tsisy le fahasambarana itsony zany hoe lasa esorina ny enina zany de zao lasa isan'ny olombelona isan'ny hoe taremariky ny olombelona izay miaina ranofo fotsiny lay hoe manao trano tsara tare de tsy fiainana tsy misy andriamanitra zany fedanana devoly zany de manao hoe nareo nge sambatra rehefa voky sambatra rehefa miakanjo tsara sambatra rehefa mivelona eto am'ty tany ty fiainana tsy misy andriamanitra zany olombelona tsy misy andriamanitra zany la enina fa olombelona miaraka amin'andriamanitra kosa ny fito zay mahafahamasina anazy no zany de zao rehefa miverina intelo ary la enina de toy ny milaza manao hoe lay fampianaran'lay bibidy faharoa eto amboniny tany zany de manao hoe mitaona ny olona zay matoko hoe enina ambinipolo senjato de misy fisandoran'andriamanitra saingy zao tao amin'lay ratsy zany ny olona ho lasa zay moa natsoina hoe hedonisme tsika miresaka ny atsoina hoe hedonisme mandrakarivany hoe fitiava-pahafinaretana ary dia fitiava-pahafinaretana miverina intelo zay lay enina ambinipolo senjato fitiavana fifalian'ny tany fifaliany zao tontolo zao zay le enina ambinipolo senjato enina miverina intelo de otsika manao hoe inona ary zany raha somary ataotsika hoe landalina tahak'zay ny hevitry ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo toko adelo ambin'ny folo toko efatra ambin'ny folo de inona no heviny inona ny hevi-tanà aseho an'io zavatra telo voalohany de zao mila miambina isika miambina amin'ny hoe am'izao andro farany zao de romotry satana ka manimba ny asan'andriamanitra manimba ny ataotsika hoe procréation hitatsika zao a fa ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany de manimba ny olombelona manimba ny fitombonisan'ny olombelona ny ako ny fantrana raha toe-karena ny ako ny tsy fandripalemana ny ako ny abadona zany rehetrany de zao endrika ataon'ny devoly mba animbana lay olombelona ilay fitombonisan'ny olombelona lay procréation lay fahefana sarobidy ny men'andriamanitra ny olombelona izay tsy ny men'andriamanitra ny anjely fa ny men'andriamanitra ny olombelona de ny hoe mitombo miabetsa ary io ny tany tatany mba hasambatra anareo ary aza misaraka amin'andriamanitra izay ny anakiray hoe tokony iambenatsika kristianina zany iambenatsika piny manao hoe am'izao andro ao de zao potehiny lay ratsy lay taranaka lay ataotsika hoe olombelona ary ao anatin'zany ny fiterahana ny fitombonisa de hitatsika ny miseho amin'ny endrika maro samihafa zany ngambany amin'ny fotoana hafa ny mety resahana izay endrika maro samihafa hoe fanimbana tsy fanaovanao zava-dehibe ny fiterahana faharavan'ny fiainam-pianakaviana ny firaisana tsy akasitrahana fomba fanambadiana tsy akasitrahan'andriamanitra isan-karazana be dehibe ny faharavany lay ataotsika hoe procréation izay tsy nakasitrahany devoly ka natonga azy nanohatra ny planin'andriamanitra fa ny faharoza tokony ambenantsika koa de ny hoe ny devoly am'izao andro ao de teandrava ny finotsika ny telo zay raha io lay andriamanitra bahary ilay jesosy zay namela heloka atsika maty tao amin'ny azo fijaliana ary finoana ny fanamasina lay mpampianatra atsika ny devoly zany de zao miezaka mampita fampianarana misantoka isan-karazany mba handrava ny finotsika an'andriamanitra de mila miambina ntsika ny havako mila miambina hoe mila mitandrina satria eto am'izao tontolo zao zany lay ratsy ary manao zay tsy inotsika itsony an'andriamanitra manao zay tsy inony olona itsony an' jesosy manao zay tsy inolo tsy andraisan'ny olona ny fanamasina zay ny hevi-pana faharoa aseho ny andiny ny lava be toko faharoa ambin'ny folo toko atelo ambin'ny folo toko ambin'ny folo ary ny fahatelo de zao ny fandresena nefa na ahoana de zao ao am' jesosy ary ao amin'andriamanitra no ananatsika ny fandresena tsy nyheritsika olombelona no ahafahantsika mandresy ny etraketrak'ilay ratsy fa ny finoatsika an' jesosy ny finoatsika an'andriamanitra ary ny fandraisantsika ny fanamasina no antoka lehibe azahoantsika ny fandresena izy de efa resy
ary zay nydika atsika am'lay hoe nisy ady tany an-danitra de resiny anjarikanjely Mikaely efa resy na inona na hita afitsen'lay ratsy na inona farany hitatsainy de zao tsy mahavita na inana an'izy tsy pahary izy fa mpanao kopia fotsiny mety mpanao fahagagana izy hitatsika mety manao famatahana isan-karazana izy fa izy de efa resy izy de no zany de zao itsika de efa nateraka andresy no niamo Jesoa de no zany de zao tokony mpino mahery tsy mpino morakivy tsy mpino mora resy fa mpino miorina tsara ao amin'Andriamanitra vavakytsika Jesosy misoranao zay no ny amin'ny mofinainy zay nomenao anay sora tompo no ny amin'ny boky ny apokalipsy zay fantatra fa boky miafina raha eo amin'ny lafin'ny tantara saingy misoranao fa omenao fahazavan-tsainy zahay afaka mamaky zany amin'ny tenin-drazanay dia ataovy miorina ty amponay Jesoa ny fitiavana sy ny finoanao fantatra fa maherisetra le ratsy am'izao andro farany zao te handrava ny fiainana maha-olombelona te hitona ny olombelona hanadiny ny tena antom-pisiny isaraka aminao Andriamanitra fa te hamelona ny olombelona kosa le ratsy hitona azy ivelona amin'ny rehaka zao fiainana izao manafatra anay ranao iambina de ampahirezo zahay ho tianao Andriamanitra iambina ahatoky ary ataovy mifikitra amin'ny Jesoa zay mpamonjy sy mpamela heloka ataovy mifikitra amin'ny finoana ny fanamasina zay mampianatra anay isan'andro zay tompo de jereo ny fiainanay jereo ny fanoloran-tenanay azaveranao izongozana tompo ary terizo ny satroboninay atao zay efa nomenao anay mba ho zanaka mahatoky zahay ary amin'ny fotoana zay ivaininy ty tany fandalovana ty de atserovanay fa mpandresy zahay mpandresy am'izay rehetra fandriky satana mpandresy am'izay rehetra fampianaran-diso avoakany etsero de ataovy matoky ny fitiavanao zahay de mitoera mandrakariva ty abonay Jesoa ary tahio ny tontolo andronay tahio ny fiainanay tahio ny tokantranonay tahio ny asanay tahio ny fikelezanay anay ambino zay rehetra ataon'ny tananay mba tsy azon'lay ratsy hosopara de misaotra Jesoa no ny amin'ny fitiavanao amen